Eto amin'ny Enara Galerie no misy atsika amin'izao fotoan'izao Enara Galerie toerana natokana anaovana fampirantiana parc des expositions internationales izay vao notokanana androany alakamisy fa 14 ny volana aogositra. Miaraka amintsika eto androany Ramatoa Viviane Dewa, ministry ny fizahantany sy ny asa tanana izay anisan'ny tompon'andraikitra voalohany amin'ity toerana fampirantiana ity. Miarabanao Ramatoa Ministra. Meraba Lubarabara dia faly mahita anareo eto amin'ny Enara Galerie ihany koa miaraka. Araka ny resahako teo hoe nisokatra androany ny Galerie Enara izay toerana anaovana fampirantiana amin'ny ankapobeny. Inafy ny mety ho tazantsika ato anatin'ity toerana ity manomboka androany Ramatoa Ministra. Voalohany indrindra dia tsy haintsika ny tsisy ohatra ny Andriamatoa filoham-pirenena sy Andriamatoa Prime Ministra amin'ny fanomezana an'izao foto-drafitrasa iarahana amin'ny mpiara-mombona antoka ny sehatra tsy miankina izay nanome ny mpanao asa tanana malagasy amin'izao amarza ny sommet ny 45 sommet ny SADC izao. Zava-dehibe masony Andriamatoa filoham-pirenena ny mpanao asa tanana malagasy ary eto mandritra ny 5 andro dia isy ny fampirantiana ny asa tanana malagasy sy ny fahaiza-manao malagasy ihany koa mandritra ny 5 andro. Hitantsika daholo ny mpanao asa tanana. Ny mpanao asa tanana moa zany dia misy ampiariana 420 izay misy ny ataontsika hoe ny hazo, ny métal, ny fibre végétale, ny soie, ny produits cosmétiques sy ny sisa maro samihafa, ny mpanao tableau sy ny sisa be da be ny fahaiza-manao ny malagasy. Eto ihany koa moa zany eto amin'ity stand ity dia efa voninao ny misy tonda ny ministera izay rahana amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria sy ny varotra, ho ihany koa ny ministera ny serasera sy ny kolontsaina izay miaraka aminay eo amin'ny toerana iny zany dia efa toerana anankiray guichet unique izay ahafahantsika manome visa ny exportation sy ny taratasy rehetra. Rehefa mividy zavatra eto ny olona dia afaka mitondra ny entany. Eo ihany koa ny rahantsika miasa amin'ny DHL na ny FedEx ohatra izay afaka tonga dia mitondra an'ireo entanareo rehefa tsy zakan'ny client amin'ny bagageny dia afaka mandefa azy amin'ireo client ireo. Be da be ny ezaka hoentin'ny ministera amin'izao afaka volana visivisy ihany koa tsika dia hotokanany Andriamatoa filoha ny foto-drafitrasa na ny village artisanal izay hitantsika eny amin'ny lac Arive ihany koa izay foto-drafitrasa ny Andriamatoa filoham-pirenena hanomezana sehatra fampiroboroboana ihany koa an'ireto mpanao asa tanana reto izay misy trano fivarotana eo amin'ny 500 izay misy guichet unique ihany koa, misy bureau de change, misy toerana anankiray ihany koa fanaovantsika exposition sy ny sisa dia vonina mandrakariva ny ministera hikarakara ny malagasy hoentiny voatra amin'ny alalany zao asa tanana zao. Hono Ramatoa Ministra, tenenao hoe hotokanana tsy ho ela ihany koa ny village artisanal. Inona ny mahasamihafa n'ity toerana misy atsika ity sy ny village artisanal? Ity toerana misy atsika ity aloha dia toerana fanaovana exposition, izany hoe ny sehampiariana rehetra dia afaka mifandimby eto. Izany hoe tsika zao androany 5 andro fotsiny tsika no mampiranty eto, fa ny eny amin'ny village artisanal dia mandavataona tsika eny ary araka ny toromarika ny Andriamatoa filoha dia isokatra hatramin'ny hoe fiaramanidina farany ny toerana, zany hoe le olona andeha na tonga izy na andeha dia afaka mijanona eo mijery hoe fahatsiarovana farany hoentiny mandeha satria efa eny amin'ny lalan'ny aéroport iny toerana iny ary hoe mandavataona ny fisokafany eny dia araka ny lazaiko teo hoe misy toerana ihany koa eny efa fanaovana exposition afaka ampiasaintsika ihany koa anaovana fety na zavatra ohatr'izao. Iverina amin'ilay resaka teo hoe avy hatrany dia isy guichet natokana ame an'ireny alalana isan-karazany ireny. Io koa zany mitovy amin'ny ora fisokafan'ny village rehefa ohatr'izay. Tsy maintsy izay satria raha misy olona hividy zavatra ao amin'ny alina dia tsy maintsy isy rotation amin'ireo mpiasa ny fanjakana ireo
mijanona eo hatramin'ny farany a mandra-pikatona ny toeram-pivarotanareo satria izay ny tanjona antsika satria izahay atao ministera dia malahelo ihany mahita an'ireny tsy fahampia ny fampahafantarana hoe inona ny zavatra azo hoentina, inona ny tsy zavatra azo hoentina fa mampalahelo le mpivarotra malagasy indraindray mamitaka an'ireny mpizahan-tanitsika reny hoe hoety foana ty fa mety foana ty tsy miteny fa isy ny afisy fampahafantarana amin'ny fahatongavana sy ny fandehanan'ny client hoe ity ny azo hoentina, ity ny tsy azo hoentina, zao kilao any totalin'ny asa tanana azonareo hoentina mba satria ny zavatra asa tanana reny ange misy valeur sentimentale zao ohatra ny amin'le olona very vola le olona dia mba ny ataontsika hoe raha verina ty Madagasikara ny mpizahatany anankiray na ny olona anankiray dia hoe fier izy mizaha an'ireny cadeau reny amin'ny fianakaviany Madagasikara c'est un pays de cadeau be da be ny zavatra antsika any amin'ny biraon'olona any any atokantranon'olona any avy aty à Madagasikara.